Valy miarabantsika rehetra indray amin'ity maraina ity a, ny tompo ane hitratsehatra amin'ny fiainantsika tsiraray avy, ka aoka ane ny sitrapony reriany no tanteraka amintsika. Amin'ny ity maraina ity dia hitondram-bavaka nabavy anankiray Michela, izay manana olana goavana izy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsy hain'i Jehovah atao va, koa andaontsika ankataka hitalao aminy mba hidiriny antsehatra hanome vahaolana tsara indrindra ho an'izany anabavintsika izany soantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Andeha asaiko ianao hanondrika alohanao hivavaka isika tompoko. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, manolotra ny dera sy ny laza ny saotra ny voninahitra ho anao rery any izahay. Fa mangataka kosa ny famindrapo, ny famelan-keloka ho aminay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra ny vahaolana, Andriamanitra mpamahaolana ihany koa. Misy ny anabavy Michela, amindra fo amin'izany anabavy izany enenao. Amela ny elon-drehetra satria fantatray fa ny elokay no efitra mampisaraka anay aminao, ny fahotanay mampiafina ny tavanao aminao ka dia tsy miaino anao. Koa raha sitraka ao Andriamanitra avelao eloka izahay tsiraray avy. Ary ankehitriny mitalao sy mangataka aminao izahay. Midira antsehatra Andriamanitra hanome vahaolana tsara indrindra ary hamaza ny olan'ny anabavy Michela izany. Azonay antoka fa tsy misy zavatra izay tsy hainao atao, fa raha ianao no miditra antsehatra dia ho vaovà zany. Koa aseho Andriamanitra ny voninahitra sy ny fahalebiazanao eny ny fitiavanao. Ka izay fantatrao fa mahasoa azy dia tanterao araka ny habenin-drafonao. Tsy ny sitraponay nefa ny atao, fa ny anao rery ihany. Ary mankasitraka sady Andriamanitra ny amin'ny valim-bavaka izay ho ataonao amin'izany mpanomponao izany. Satria tononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mafonjy. Amen.